Araky ny efa nambarako teo dia nisy ny atsapaka izay natao tany Karion-tany tamin'ny androany maraina eo amin'ny faninanana ho an'ny kanina ho an'ny ekipa malagasy Génération 2000 moa no ilazana azy ity satria dia nikarakara faninanana ny Orange sy ny Ligina Analamanga ka nampitondraina ireo anaran'ireo firenena afrikana manay anjara amin'izany faninanana izany ireo ekipa malagasy hiatrika amin'ity faninanana ity. Ifanindran-dalana midingan'ny famaranana ny fedinany tompon-daka ny Afrika taranja baolina kitra atao an'ny Guinée Équatoriale ny 17 Janoary ka hatramin'ny 9 Febroary ho avy izao dia ikarakara hetsika ho an'ny ankizy latsaky ny 15 taona eto an-drenivohitra ihany koa ny Ligina Analamanga sy ny Orange. Io maraina io ary no tanterahana ny atsapaka ahafantarana ireo ekipa iray vondrona amin'ny kanina Orange kitra 2015. Oje, izy ihany nalaina. Barea zany pola. Iteo zany rehefa tsy sélection namboatra team pour la C. Samy tonga teny Karion tamin'ny fotoana avokoa ireo solotenan'ny ekipa voafantana isaky ny boriboritany enina sy ny section manodidina nampin'ny ekipa voafantana Analamanga sy ny Barea Génération 2000. No tapahan'ny mpikarakara moa fa apetraka olohan'ny vondrona tsirairay ny Barea, ny ekipa Analamanga, ny ekipa voalohan'ny firaisana fahadimy ary ny ekipa ny section Ambohidratrimo. Marina fa natao nifanaraka tamin'ny anaran'ny ekipa tsirairay mandray anjara amin'ny faninanana any Guinée Équatoriale ny anaran'ireo ekipa malagasy. Samy mitondra ny lokon'ireo ekipa afrikanina avokoa araka izany reto ekipa 70 eto Madagasikara ireto mandritra io faninanana io ka toy izao ny vokatry ny atsapaka tamin'izany. Barea mitondra ny anaran'ny Guinée Équatoriale ao amin'ny vondrona A miaraka amin'ny firaisana fahaefatra miaraka mitondra ny anaran'ny Gabon, Manjakandriana mitondra ny anaran'ny Burkina Faso ary Ambatofotsy mitondra ny anaran'ny Congo. Ao amin'ny vondrona B kosa no misy ny Analamanga mitondra ny anaran'ny Zambie, firaisana voalohany Cap Vert, ny firaisana faharoa Tunisie ary ny sabotsina mihana RD Congo. Ao amin'ny vondrona C misy ny Ambohidratrimo izay mitondra ny anaran'ny Ghana, ny firaisana fahatelo Algérie, ny firaisana fahadimy Sénégal ary andrefa ny arivo dia i Afrique du Sud. Ao amin'ny vondrona D kosa misy ny firaisana fahadimy izay misy any Côte d'Ivoire, firaisana faharoa dia Mali, firaisana fahaefatra Cameroun ary firaisana fahaenina Guinée. Mialoha io atsapaka io moa dia nisy ny lalao fanomezana tsiro mialoha ny faninanana ny ao ny ekipan'ny AS Adema sy ny 4FA.